iveriny atao andrenivohitra kosa indray isika nomena fiam-potoana ialana eo amin'ny toerana famonoana omby eny Alasora ireo tompona andraikitra amin'izany mitaraina araka izany izy ireo satria tsy manana toerana andehanana raha mialo eo amin'ity toerana efa nahazatra ny zareo ity. Ny taona 4 no notokanana ny toerana famonoana omby etsy Alasora. Amin'izao fotoana izao nefa dia misy mpandrarasinoa mikasa ny hanofany tany ka naka izany teny anivon'ny komina ary nitaky ny halan'ireo mpiandraikitra ny famonoana omby. Ny fanasorana amin'ny toerana mialeo nareo fa lafo ny tany zay zany tena olana ny ao an'ny komina manivatra ny tany ka amin'ny tenana hoe miala tamin'ny herin'ny lahady 5 zany ny fotoana meny hoe mialinareo. Hatreto aloha zay dia mbola miasa eto ihany, mbola tsisy hoe tena zao fa ny tena tokony ho rizana aloha dia raha tsy misy toerana ifinana tsy eto hoay zary zay tsy maintsy eto ihany aloha arivo mahery hoa. Raha nambaran'ny ben'ny tanàna ny Alasora dia efa 2 volana izao no efa nisy ny dedikasa amin'ny famindràna ny abattoir eo Alasora. Efa eo am-pikarakarana ny ilaina rehetra momba izany ny ben'ny tanàna. Marina mikasika ny abattoir ny natuerie moa zany eto anivon'ny commune Alasora dia nisy tokoa ny fanapa-kevitra zany zay navoakan'ny mpanolontsaina zay efa nivolavolainay izy io nandritsy ny efa 2 taona lasa zay afahana mamindra ny abattoir eo Akadiratombo zany zay efa tsy mety tsony tsy merika ny tanàna tsony nipetrahany ao ao anatina tanàna moa le izy no mipetraka ary indrindra manahirana amin'ny resaka sécurité manahirana ihany koa amin'ny resaka circulation ny famovizana eto anivon'ny commune izany dia efa nisy ny fifandraisana tamin'ireo ministera tompon'andraikitra fa efa samy tapa-kevitra daholo ny rehetra fa afindra io abattoir io. Fanamby zany no nomenay ny ao amin'ny ministeran'ny fiompiana fa ny amin'ny volana avril any hoany no tokony efa ifindra izany tuerie vaovao zany. Marina tokoa fa nisy ny mpiara-miombonantoka miara-miasa amin'ny commune izay hanofany ny toerana iny io toerana misy ny abattoir amin'izao fotoana izao io natao bailina moa zany ry zareo no andray azy ary hosandana zay kosa dia izy niantoka ny fanatanterahana ny famondrana ny abattoir zay misy vola moa zany no tambany zany. No amafisiny ben'ny tanàna trano fa tsy mbola esorina eo amin'ny misy azy ny famonoana omby raha tsy vita avokoa ny fotodrafitrasa ametrahana azy ireo indray. Ny vola izay hofan'ny tany moa no entina namboarana izany fotodrafitrasa momba ny toerana famonoana omby vaovao izany etsy Akadievo.